Manodidina ny sehatry ny fitsarana anisan'ny fionana tamin'ireo mpitsara mivondrona ao anatin'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara ny SMM no ahafantarany be sy ny maro azy. Tapaka tao anatin'ny fionana io fa hiatrika fivoriam-be izy ireo afaka 10 andro io. Tapaka nandritry ny fivorian'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara fa hiatrika fivoriam-be izy ireo afaka 10 andro. Ladinika ao anatin'ny fivoriana ny fandinihana ny asa-pitsarana amin'ny akapobe noho ny fanazavan'ny loharanom-baovao eo anivon'ny SMM. Momba ny filazana fa mety hitokona ny mpitsara dia nilaza ny loharanom-baovao fa tsy nisy firesahana fitokonana nandritry ny fivoriam-ben'izy ireo. Efa nijanona ny olona manandraraha eny anivon'ny fitsarana noho ny fikatsondra raha-pitsarana nandritry ny 2 volana noho ny fitokonana nataon'ny Brak-Drara. Tsy mihevitra ny ampikatsontsondry raha-pitsarana ny mpitsara satria vao mainka ho fahasahiranana ho azy ireo ny fiavosan'ny atotan-taratasy miandry ny fitsarana rehefa miditra avy eo. Farany momba ilay raharaha fakana-keriny izay nitazomana mpitsara anankiray dia fantatra fa tsy manana fitakiana momba izany ny SMM. Tsy misy fifandraisany amin'ny antony syndikaly no hitazomana ity mpitsara ity, hoy ny loharanom-baovao, ka aleo andeha araka ny tokony ho izy ny fitsarana mba hahafantarana ny tena marina.